Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatitra ny arapa tompo kilasy tompo vavy tonga soindray ato anatin'ny fandarina sarobidy fahasalamana. Ho an'ny androany dia ny aretina mety ho ateraky ny fampiasana fitaovana elektrônika izay no lohahevitra ny safidiana hoentina amintsika. Anisan'ireo fitaovana mety hiteraka izay tsy fahatombanana sy aretina samihafa na fahasarotana ihany koa ho an'ireo aretina efa mitaiza ao anatin'ny vatanao, ny fampiasana ny solosaina ao anatin'ny fotoana maharitra, eo ihany koa ny fampiasana ny finday ohatra izay mety ataontsika na ny zanatsika na amin'ny asantsika ihany koa ka maharitra ora maro dia mety misy fiantraikany eo amin'izay resaka fahasalamana izay. Manodidina izay indrindra no lohahevitra hoentin'ny mpisabo ato anatin'ny fandarantsika amin'ity androany ity dia hanasananao sahady anaraka izany hatramin'ny farany. Efa maro ny karazana asa mifototra amin'ny fampiasana écran toy ny solosaina sy ny maro hafa amin'izao. Mandefa taratra ratsy na ny antsoina hoe onde négative anefa ireny écran ireny. Tsara ho fantatrika any fa ny appareil électronique rehetrarehetra ao anatin'ny télé le resantsika rehetrarehetra teo na ny écran na ordinateur dia mandefa charge négative na onde négative amin'ny olona tsirairay izay manakaiky anazy. Efa misy ny charge négative ihany koa anatin'ny selan'ny vatan'ny olombelona. Ao anatin'ny vatan'olombelona zany dia ny zay mitombo ohatra ankizy kely mitombo rehetrarehetra reny dia misy charge négative ny cellule ny sela zany charge négativement dia izay nahafahan'ilay olona mitombo. Dia efa tsy mitombo intsony ny olona ohatra antsika izao dia charge positive le cellule zany. Dia zay zavatra mbola mitombo anatin'ilay olona zany no charge négativement amin'izay fotoana izay. Ohatra hoe misy cancer zany le olona dia le cellule na cancer iny charge négativement iny zany hoe négative ny charge ny cellule iny mahatonga anazy mitombo anatin'ny vatan'olona anankiray. Dia mba hahafahana miady amin'izay zany tsy hampitombo an'le cellule na cancer na zay faratsiana rehetra ao anaty vatana vokatsy le charge négative dia ilaina mampiditra charge positive amin'ny olombelona tsirairay avy. Dia zay ny antony hinanana voankazo rehetrarehetra io charge positive daholo ao anatin'ny légume rehetrarehetra io, ny huile essentielle ao anatiny koa ny aluminium Al3+ reny rehefa atao formule, ny zinc, ny cuivre rehetrarehetra zany misy charge positive dia zay mahatonga reny hohanina hamonoana le charge négative ao anatin'ny olombelona zay miteraka faharatsiana be da be ao anatintsika. Mety hahasarotra ny fitsaboana ny aretina mikiky ny vatana ny fampiasana maharitra ny fitaovana elektrônika. Écran na ordinateur sy ny télé sy ny karazany olona akaiky ny olona mpikirakira ny lafiny teknika ireny zany dia charge négativement satria mandefa charge négative reny zavatra ireny. Zany hoe reny zavatra ireny zany misy onde négative, charge négative nefany amin'ilay olona dia feno charge négative ilay olona amin'izay fotoana izay. Dia iny olona iny zany raha raisinao ny tanany dia tena mety mitselatra na misy courant ny tanany tena misy courant ny tanany rehefa tonga any an-trano izy. Raha mandeha amin'ny fitsapana vy reny amin'ny aéroport reny izy dia mety maneno na tsisy fiarana aminazy satria feno charge loatra ny vatany. Dia zay charge na amin'ny vatany be da be etin'ilay écran sy ny karazany io no miteraka aretina hafa koa ankoatran'izay. Io miteraka ohatrany hoe lasa marary foana ny andoha, lasa fampanina, lasa tsy alezy mihitsy le olona, tsy mety normal mihitsy zany fiaina fa ohatrany hoe tsy alezy mihitsy izy dia ninina fanafody mena tsy mety afaka ho ahitiny io. Ety amin'ny lohany ety misy aretina andro tsy mety afaka, ny maso, ny izy reradava tsy mety lucide zany le olona zay lazana azy tsy mety tena hoe alezy tsara, tsy mety tsara ao anatin'ny vatana izy dia azo antsaina hoe le charge avy amin'le
ordinateur noho no mahatonga anazy manana an'izay aretin'izay zany hoe nomboka marary ny andohany marary ny aty atsaty amin'ny atoka lasa marary atsaty amin'ny sorony sy ngetsarehetra iny amin'izay fotoan'izay. torohevitra mila arahina sy mahasoa ny fanaovana akanjo miloko fotsy rehefa miasa maharitra anoloan'ny écran na mampiasa fitaovana elektrônika maharitra. Ny tsara atao zany rehefa devoany manoloana ireny zavatra rehetrarehetra appareil elektrônika sy ny karazany reny dia manao akanjo fotsy. Ny akanjo fotsy zany tsy mitazona charge fa ny akanjo mainty sy ny matroka zany dia mitazona charge be. Zay fa tonga anao rehefa mainy andro dia mamay be raha maintimainty ny akanjonao fa raha misy ainandro dia rehefa fotsifotsy dia tsy mitazona iny. Dia ny olona manoloana ny ordinateur zany manoloana ny bokotra maro anaka isan-karazany reny tokony manao akanjo fotsy izy voalohany. Dia fa manahak'izay raha misy ordinateur dia asiana voninkazo eo akaikin'ny ordinateur iny misintona le charge mba tsy ho lasana amin'ilay olona le charge négative. Dia ny tsara koa zany izy aky ny tonga an-trano le olona satria feno charge zany vatany dia esoriny ny kirarony dia mandeha ao tokotany izy mandritra ny fiafakadiny eo dia miala daholo le charge négative ao anatiny dia izay izy vao alezy tsara afaka daolina ny aretina andohana izay tsy alezy rehetrarehetra amin'ny vatana any manala le charge zany izy efa tonga an-trano fiafakadiny eo PNU zany eo tokotany dia efa mahafaka an'izay rehetrarehetra izay. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Mampitombo be ny aretina ny fiasana maharitra manoloan'ny écran izay raha toa tsy misy fitandremana. Zay zavatra mety hitranga voalohany le fararian'ny loha dia mety raha misy cancer dia hitombo be ny cancer any anatin'ny vatana. Zay mety hitranga manoloana l'ordinateur foana le olona dia lasa marary koa ny atony lasa manao le cervical zany izy marary ny atony dia tonga aty amin'ny ambony sorony aty satria mety misy pôzy tsy metsika ela be ataony eo dia lasa marary ny atokany. Dia iny zay zany ohatra amin'ilay olona mila mpandrino reny izy dia rehefa tsapainao izy amin'izay fotoan'izay tsapaina ny taolana tsisy hoe taolana miraikitra na taolana mivilana tsisy hoe arthrose zany na hernie discale na zavatra ohatr'izay afaka mampanao radio ny dokotera dia tsisy an'izay izy amin'izay fotoan'izay fa marary fotsiny ity atony ity. Dia amin'izay mila amin'ny exercice kely izy mila mietsiketsika dia mety ho afaka izay zavatra izay. Mety ho tonga aty amin'ny faritra ambanin'ny tenda le farariana tonga aty amin'ny soroka aty dia tonga tsy aty amin'ny ratsan-tanana le mitazona souris matetika dia eritreretiny hoe iny zany mamparary le tanana le mitazona le souris eto amin'le ordinateur foana fa farariana amin'iny zany dia marary tonga tsy aty amin'ny soroka aty fa izy zany be da be mitovitovy amin'iny fa le farariana avy amin'izay le tsy mety koa zany vokatsy fahateren'lenera iny satria ela loatra izy zany amin'ny ordinateur misy pôzy ataony tsy mihetsika mihitsy dia lasa tery lenera aty amin'ny fototsy ny tenda aty dia izy rehefa tery dia marary tonga tsy aty amin'ny tanana aty. Zay zany mitovitovy le atao hoe sciatique cervico-branchiale ny anarany. Misy ihany koa ny aretina mety hitovy tranga amin'ireo voka-dratsy ateraky ny fiasana manoloana ny écran, eo ohatra ny rhumatisme articulaire aigu. Fa be da be zavatra mitovitovy amin'izay. Ao anatiny zany ny rhumatisme articulaire aigu zany amin'izao fotoan'izao tena marary amin'ny toratran-tanana toy na mampideforme ratsan-tanana izy dia lasa may kely mihitsy le ity dia lasa marary ty tanana ity lasa manomboka tsy mahavita mandray tsy mahavita mihetsika dia misy marary makaty misy ohatra mitsifaka zay mitsifaka makaty dia afaka etreta mety rhumatisme articulaire aigu zay mety voa ny ilana dia sitrana ho azy dia voa indray ny ilana dia mivezivezy amin'ny vatany eo zavatra io dia fanontaniana koa zany rehefa apetsaka ao tsara dia fantatra hoe mety olona mparary nify matetika izy na goaka nify na namparary tenda matetika na nalalaka amin'ny tenda
dia azo eritreretina hoe mety rhumatisme articulaire aiguë azo ny diolonté fa tsy vokatsy le fahavizanana amin'ny ordinateur loatra. Dia afaka mampanao analyse moa amin'izay fotoana dia fantatra fa miakatra le asolo zay a, dia hita fa rhumatisme mahazo le olona dia traitena amin'ny huile essentielle izy amin'izao fotoana fa ny antibiotique ny pénicilline fa somary tsy mahafaty le streptocoque intsony. Dia mety hifangaro amin'izay koa le ety amin'ny teny ety sy makaty amin'ny soroka ety lasa tsy afaka miakatra mihitsy ny tanan'le olona zany amin'le faharariana ety amin'ny soroka. Dia eritreretiny ihany mety vokatsy le tsy mihetsika eo amin'ny ordinateur sy eo amin'le télé ohatra na zavatra électronique eo mahavoa anazy. Dia iny ke fanaovana exercice dia tokony afaka fanaovana exercice ianao zany dia tonga dia hitana hoe tsara le izy. Fa raha mbola tsy mety miala fotsiny lasa sahirana le olona dia afaka mieritreritra zavatra be da be tsika. Mety ao anatin'izany ny diabeta ohatra. Diabeta rehefa tsy miakatra ity misy karazany olona misy diabeta izy zany dia efa miakatra ny diabeta dia tsy vita miakatra ity fa marary ty sorony ity na marary ty sorony ity. Mety tsy fantako hoe misy diabeta izy fa azo jerevana tsara hoe misy karazany olona marary ny sorony rehefa voana diabeta izy dia atao fotsiny zany ny analyse-na diabeta dia fantatro hoe misy diabeta le olona na tsisy. Mora olo efa misy diabeta izy dia vao miakatra ny diabeta dia marary ty. mety ho gotina rhumatisme ihany koa nefa no mahazo ilay olona. Dia ao anatin'izany koa ny goty. Goty indray mety hiteraka farany soroka koa. Fa ny olona zany mieritreritra hoe ary amin'ny ankibe tongotra foana ny goty na aty amin'ny ankibe tanana na amin'ny lohalika fa mitongatra aty koa ny goty. Dia rehefa mihetsika zany le goty dia mety araka koa ny soroka le olona amin'izay fotoana izay. Dia ny rhumatisme zay fa nazaventsika teo mety hipotratra aty koa rhumatisme mety aty amin'ny ratsan-tanana. Dia rehefa vilanao ihany le olona dia lasa mety hiteraka le ataontsika hoe scoliose satria izy mivilana eo amin'ny écran io foana zany mandra-pahivany andro misy paozy mivilana io dia lasa mivilana hatramin'ny lamosiny zany. Zay le atao hoe scoliose lasa manao paozina S ohatr'izao zany le scoliose le lamosina. Dia efa mivilana iny dia lasa tery daholo zany le anay raha rehetrarehetra manodidina eo anelanelan'le azon'ambosiny eo dia miteraka farariana faritra tsirairay avy zay misy aleneratery. Raha aty amin'le tsatsa zany mitery dia mety hiteraka manindrona ety amin'ny aloha aty mety ohatrany hoe marary ny folon'le olona, ohatrany hoe marary ny poumon-ny ny atiny nefa efa ataonao ny ECG tsisy ninina ny fony ataonao ny radio tsisy ninina ny poumon dia fahatretinao misy scoliose zany le olona amin'izay fotoana izay vokatsy ny paozy tsy nety eo amin'ny fiasana zany zay natsotsoana azy satria resantsika teo manoloana ny ordinateur foana dia lasa miteraka fahavizanany iny eo aminazy dia lasa mivilana ny vatany dia miteraka ny scoliose. Dia raha mbola toy zany moa zany dia mety hiteraka hatramin'ny sciatique iny dia rehefa tena mbola tsy tsabony le olona dia mety tonga hatrany amin'ny hernie discale zany hoe le diska eo anelanelan'ny azon'ambosina lasa mipotsaka dia mivoaka dia mety hiteraka zavatra fahasahotana hafa mihitsy indray amin'izay fotoana izay. mety hiteraka faharovitan'ny ozatra raha tsy miova paozy na tsy mihetsika maharitra loatra ny olona manoloana ny écran. Zavatra itsara koa zany ohatra hoe tsy mihetsika ela loatra eo alohan'le ordinateur ny olona misy mouvement atao zany misy fihetsika atao tsy mihetsika mihitsy dia mety hiteraka ohatrany hoe déchirure zany na faharovitan'ny ozatra mihitsy muscle zany. Dia mba hialana amin'izay zany vatana dia misy le ataontsika hoe nœud actif sy nœud passif ao anatin'ny vatantsika. Zany hoe ty tenda rehetrarehetra ity hatraty amin'ny trapèze hatrany amin'ny omoplaty taolana nanambosina dia misy le nofo zany tena muscle ty fa misy nœud ozatra mivokona eraky ny vatantsika eo. Fa io ezatra mivokona io zany passif ny filazana azy amin'ny voalohany zany hoe eo fotsiny izy fa tsy miasa dia efa misy paozy ataontsika vilana ela be dia amboariny vatany izy dia lasa actif ny filazana azy zany hoe lasa misy ozatra mivokona amin'izay fotoana izay le olona. Ohatra zany hoe mitodika mirirana ohatrovy amin'ny ordinateur dia lasa misy ozatra mivokona ty nefa rany mba tsy ho rovotra zany le ozatra ao anatiny le muscle mba tsy ho rovotra dia lasa activen'ny vatana le ozatra mivokona dia lasa misy ozatra mivokona amin'ny tendany rehetrarehetra iny zany indray misy ozatra mivokona eto amin'le
trapez moa zany filazana azy eto amin'ity ozatra be ity a dia indraindray misy ohatra vokona eo amin'le taolam-pisaka ao andambosinao vokatsy milanana ataon'le olona zany eo anatrehany ordinateurany. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Toy ny miolapandry no fisehon'ny varariana. Dia io zatra vokony io dia tena marara anazy a tsy ahafaha ohatrany hoe milam-pandriana foana zany izy isan'andro dia tsy ahafaha mampiakatra tanana koa io a dia misy maninjona be mihitsy avy eo amin'ny taolam-pisaka ao maninjona atraty aloha aty a tsy ahafaha miaina mihitsy vao miaina be izy dia misy maninjona ao a na misy fihetsika taona mikohaka na mihevona dia misy maninjona be avy any an-damosina ambaka aty aloha aty dia tsy hitantsony izay fomba toriana na aviana avanana fa marary doa izay position ataony a vokatsy le ozatra mivokona io dia fanasitrana ozatra mivokona moa zany mazava ho azy a fa ahitsy aloha le taolana ahitsy le taolana dia efa avahitsy le taolana avena amin'ny loadiny a dia ahitsy amin'izay le ozatra mivokona esorina tsy hiala mba tsy hivokona tsony. Ny ostéopathe no afaka mahafantatra sy mitsabo ireo aretina ateraky ny fijerena maharitra ny écran ireo. Dia raha resaka ostéopathie fotsiny resahantsika dia mizara anankitelo mazava be ny traitement amin'ny ostéopathie. Misy ny traitement sensoriel filaza azy a dia misy ny structurel dia misy ny fonctionnel. Sensoriel zany a le ohatrany hoe mametra tanana raha zay fahalalany olona azy a apetraka ao ny tananao a dia misy échange na courant ataonao amin'le marara dia manetsika ny tsy metsika rehetra ao anatiny ianao a dia ianao zany miregle l'écran anatin'le olona. Dia ny structurel le manapoaka zany ny filazan'ny olona anazy zany hoe raha misy taolana tsy mihetsika na vatan'ny olona dia etsehany iny ahitsy averina amin'ny laoniny. Dia le fonctionnel zany misy fihetsika atao a amerenana le vatana amin'ny asany, misy resaka fonction zany amerenana le izy amin'ny asany. Dia amin'ny akantika zao zany a efa be charge be l'olona dia anjaran'ny ostéopathe zany manitsy ny taolana izay tsy mety amin'ny vatan'le olona. Dia efa hitsy le taolana zay le structurel zany hoe ahitsy aloha le taolana satria izy mivilana amin'ny ordinateur. Dia avy eo manao le sensoriel zany hoe apetraka ny tanana amin'ny lohan'le olona na faritra izay misy anazy dia ianao miregle le charge négative le resantsika teo lasa be loatra le charge négative amin'le olona. Dia anjaran'ny ostéopathe zany miregle ny charge négative iny amin'le olona izay misy an'le charge négative be da be. Dia mandeha azy koa moa zany fonctionnel avy eo anaovana fihetsika karazana izy dia miverina amin'ny lohany daholo ny vatana rehetrarehetra. Ohatr'izay zany zavatra atao raha misy an'le olona voan'le charge négative be loatra amin'ny vatana vokatsy l'écran. Raha fehezina ary ireto no fitandremana mila arahina raha toa tsy maintsy miatrika na miasa amin'ny écran anatin'ny fotoana maharitra. Tsara foana misoka noho izay mitsabo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha fitiantsika zany dia ilaina foana ny manao akanjo fotsy manisy voninkazo manala kiraro dia manala charge négative rehefa miasa ianao manoloana reny ordinateur na technicien rehetrarehetra reny na misy zavatra be courant rehetrarehetra reny anasoana le charge aminao. Dia ilaina manao fanatanjahantena mihetriketrika mba ialana ny fiatongavan'ny nœud sy ny fivilanan'ny taolan'ny azon-damosy isan-karazany mba hatongavanao any amin'le cervicalgie na le scoliose tonga tsara amin'ny hernie discale sy ny sciatique. Dia aty mararanao amin'ny voalohany dia rehefa tsy tsaboina dia mety hiteraka fahalemena any amin'ny faritra ambanin'ny vatanao le izy dia mety tena alemy ianao rehefa tonga tsara amin'ny hernie discale. Dia izay foana zany ny tenenantsika rehefa amin'ny zavatra ohatr'izay aloha soka foana toy izay mitsabo arasanatsia misy an'izany zavatra zany dia azo atao tsara mitsabo azy
tsisy olana mihitsy fa afaka manatina dokotera zay akaikanao anao na zay fanatsao na dokotera spécialiste momban'izany dia izy no ama problema zay mitsanga aminao fa le aretina andolika santsika voalohany iny be da be no tratsan'iny efa be da be tsy mahalala hoe ahoana tokony atao fa efa nazaventsika teo zany izy dia fotsiny atao dia efa afaka io aretina andosy ny zavatra hafahafa eo amin'ny anjina sy ny losiny rehetrarehetra tsy mety afaka io vokatsy le ordinateur eo alohany foana. Araka izay fanazavana ny oetin'ny mpitsabo teo izay raha toka tsy hafa miala amin'ny resaka asa ohatra amin'ny fampiasana ny solosaina anatin'ny ora maro eo ihany koa ny fampiasana ny fitaovana elektrônika misy écran rehetra isika amin'ny asa amin'ny fianarana sy amin'izay zavatra ataontsika amin'ny ankapobeny dia efa misy ireo fitandremana izay ny oetin'ny mpitsabo teo ireo anisan'izany ohatra ny fanaovana akanjo miloko fotsy arak'izay tratra ahafahana misoroka ireo ataontsika hoe onde négative oetin'izay écran samihafa izay ny oetin'ny mpitsabo ihany koa fa mety asarotra kokoa ny fitsaboana ny aretina amin'ny taiza izay fanatrehana anatin'ny ora maro ny écran sy fampiasana fitaovana elektrônika izay antony hitandremana ihany koa ankoatr'izay mbola teo ny hoe ilaina ny manetsy vatana kely rehefa mampiasa ny écran anatin'ny fotoana lavalava isika mba hialana amin'ireo tranga samihafa mety ny fivokoana ny ozatra sy ny farariana eo amin'ny sandry ihany koa dia antenainay fa nitondra torohevitra ho antsika iny lohahevitra nosafidiana tamin'ity androany ity iny lohahevitra vaovao mihitsy indray no oetin'ny fandaharana aminao amin'ny herinany toy izao dia akasitrahana feno ihany koa ny mpivarotra eto Anosy izay manamboatra sady mivarotra moa ireto asa tanana mahafinaritra vita malagasy ireto sady any an-tanana antsika ihany koa ny fanjifana izay vokatra vita malagasy izay tsy mifarana eto ny fandaharana mametraka ny veloma ho amin'ny herinany toy izao indray veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.